Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falmiraba tsika rehetra rehefa afaka malalatra ty talata fa 2 ny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Deutéronomie toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mitaonanao mandindrina ny rahalahinao zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy sy ny vady andefimandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe andeha isika nompo Andriamanitra hafa izay tsy fantatrao na ny razanao, dia ny Andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao na ny lavitranao hatramin'ny farany tany rehetra, dia aza manaika azy na mihaino azy ianao. Ary aza mba hiantrany masonao izy, na amindraonao fo, na afeninao fa vonoy faty izy, ny tananao no voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra. Ary toray vato izy ho faty, satria izy efa nitady hitaonanao hiala amin'ny Jehovah Andriamanitrao, izay mitondra anao hivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny tranon'ahandevozana. Ary ny Israely rehetra handray izany dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany itsony eo aminao. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Mofonaina voalahatra antsika anio ty dia ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie moa ny fanonona azy, fa dadai misy mamaky azy hoe Deutéronomie na Deutéronomie fa Deutéronomie. Na lay lalàna faharoa Deutéro, faharoa nomi, nomos, lalàna. Dia ilay bokin'ny Deutéronomie zany no zara Mofonaina ho antsika anio. Somary maherihery ilay teny ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie, manao mihitsy manao hoe vonoy ho faty izy amin'ny 10:20. Dia raha ohatra ka somary mijery ilay Baiboly tsika zany mijery boky, fa ahoana moa zany Andriamanitra no mampamono olona? To Andriamanitra fitiavana nefa mampamono olona. Io lay mefandresantsika indray maka manao hoe rehefa mamaky Baiboly dia tsy hoe amin'ny alalan'ny toko anankiray na boky anankiray no hamakina ny Baiboly. Matoa narafitra ho boky anankiray ny Baiboly, 900 izy, dia natao toy ny boky anankiray dia tsy misaraka ireo. Raha ohatra ka anankiray amin'ny toko io no jerinao dia manjary diso ny fijerinao an'Andriamanitra. Io zao miteny manao hoe vonoy izy. Raha io fotsiny vakina dia manao hoe tena inona zany mahasamihafa n'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly sy ny Andriamanitra hafa. Fa rehefa vakina amin'ny Baiboly manontolo dia mazava. Ao anatin'io Baiboly io zany dia misy zavatra tsy miova mihitsy. Iny le resantsika hoe foto-kevitra. Misy foto-kevitra tsy miova. Dia iny foto-kevitra tsy miova iny no hijerena n'ilay Baiboly. Ohatra hoe Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia na ny zanany aza dia nafoiny ho antsika. Andriamanitra ny teny manao hoe tiava ny fahavalonareo. Andriamanitra ny teny manao hoe aza mamono olona. No zany dia raha misy io teny io manao hoe vonoy faty izy, dia izao tsy io zany ny zava-dehibe, fa manomboka any amin'ny bokin'ny Genesis dia tezitra tamin'ny Kain'Andriamanitra satria namono an'i Abely izy. Dia mandrapatonga aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy makasitraka ny famonoan'olona Andriamanitra. Noho izany dia izao marina amin'io Baiboly manontolo fa tsy mpamono olona Andriamanitra. Fa raha misy an'itony andininy tony dia izao misy zavatra tiana pitaina fotsiny ihany. Fa tsy azo akana lesona koa io miteny hoe hitanareo hoe ao anatin'ny bokin'ny Deutéronomie Andriamanitra mampamono olona zany dia afaka mamono olona koa sika, dia diso tanteraka mihitsy. Satria lay prinsipa na lay foto-kevitra dehibe eo amin'ilay Baiboly dia manao mihitsy hoe manaja aina ny olona, tsy mamono olona ny olona, fa an'Andriamanitra ny aina. Fa raha misy io andininy io dia efa taro tsara inona ny dikany.
fa raha io fotsiny no anorenana ny fotomponoana na anorenana ny finoana de zao manjary saiko tenao takila anankiray ao anatin'ny baiboly na toko anankiray ao anatin'ny baiboly na boky anankiray ao anatin'ny baiboly fotsiny de tsy ampy anorenana mihitsy fotomponoana tsy misy olona manorina doktrina na fotomponoana na boky anankiray na toko anankiray na andinitra ohatra masina anankiray tsy azo atao mihitsy zany fa ny doktrina na ny fotomponoana maha kristiana de aorina amin'ny baiboly manontolo noho zany de tsy ao anaty mifanohitra amin'ny doktrina kristiana ny famonoan'olona na de misy azy io hoe vonohy faty izy fa misy dikany manokana fotsiny io noho zany raha mamaky ity bokyny Deutéronomie toko fahatelo folo ity tsika de inona zany ny tian'Andriamanitra ho takatritsika zavatra roa ny voalohany indrindra de zao sary-piaro Andriamanitra ka tsy tian'Andriamanitra halan'Andriamanitra ny fanompona Andriamanitra hafa vao manomboka ny didy folon'Andriamanitra de zao ny teniny hitatsika eo amin'ny bokyny Deutéronomie hitatsika eo amin'ny bokyny Exodosy izaho Jehovah Andriamanitra no nitondra anao niala avy any amin'ny tranona handevozana izany hoe izaho Jehovah Andriamanitra no nitay anao izaho Jehovah Andriamanitra no nampisy anao na nafaka anao na olona anao na firenena anao izaho Jehovah Andriamanitra nampisy an'izao rehetra zao noho zany de zao tsy mahazo manana tsy anan'Andriamanitra hafa mihitsy ianao afa-tsy za zay ho Jehovah de eto zany Andriamanitra de Andriamanitra sary-piaro Andriamanitra tsy mankasitraka na ny marimarina kokoa tena mankahala mihitsy ny fanompontsampy sary-piaro amin'ny voninahiny Andriamanitra lavako malala fapetraretana atsika zany ny dikany voalohany hoe io Andriamanitra tompontsika io de Andriamanitra tokana sary-piaro talohan'ny fivavahana jiosy de polyteista ny fivavahana rehetra ny Egyptiana de azo lazainao polyteista ny Grikana de polyteista ny Persiana de polyteista fa ny fivavahana monoteista voalohany de ny fivavahana jiosy zany ny fivavahana todika ny vavaka tamin'Andriamanitra tokana de ny jiosy de narahany kristiana no zany de afaka malala zay voalohany tena maha izy azy ny fivavahana kristiana de ny finoana fa Andriamanitra tokana no tompontsika tsy hoe tsisy Andriamanitra hafa akory tsy zay ny ora amin'ny baiboly eto izy tsy mandaha mihitsy hoe mety misy Andriamanitra hafa zay mety fon'ny olona na amboarin'ny olona na nataon'ny olona amin'ny tanany na tahaksa tsy mandaha zany ny baiboly hoe misy zany mety misy zany io teneniny io koa mety misy ny Andriamanitra hafa eto am'izao tontolo zao fa aza makany ianao zay ny dikany aza manompo Andriamanitra hafa mihitsy aza mandeha any mety misy mihitsy aza zavatra azo amin'ireny Andriamanitra hafa reny mety hoe mety mavita fahagagany reny mamaky tsara ianao Deutéronomie toko fahatelo folo andininy faharoa toy melohan'io teny zay Mofonaina io raha tahiny misy mpaminany na mpanofo eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka Andriamanitra hafa izay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy isika na de tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao de aza mihaino teniny zany mpaminany na mpanofo zany fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo ahalalany na miorina amin'ny fitiavana Jehovah Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinao rehetra ianareo zany hoe io toko io de manazava fa na de mahavita fahagagana azy reny Andriamanitra zay tompon'ny olo reny mety manao famantarany reny mpaminany karazana mpaminany isan-karazany mpahita isan-karazany mety mahasitrana koa izy mety mahavaolana koa izy tsy maninona zany fa mitaonanao hiala amin'Andriamanitra izy de zao aza mandeha ny antsony hoe mpaminany sandoka de zao mpaminany mitaonany olona hiala amin'Andriamanitra raha vao mitaonany olona hiala amin'Andriamanitra izy de sandoka izy zay raha vao mitaonany olona hiala amin' Jesosy izy de sandoka izy zay
tsy voatery hoe miala am' Jesosy, tsy voatery hoe mandeha manompo Andriamanitra hafa fa mety mampitodika, mety mpaminany mampitodika ny olona amy tenany ihany. Mety miteny mihitsy izy hoe ny tenany Andriamanitra, ny tenany mahavonjy, ao aminy misy famelan-keloka, ao aminy misy famonjena, izy mahay zavatra rehetra, izy mahay fahagagana. Ndraindray misy olona milaza ny tenanao kristianina nefa mampitodika ny olona amy tenany amina olombelona na amina zavatra hita maso na de santoko zany raha vantany taonany olona hiala amin'Andriamanitra de santoko zay. Fa ny mpaminany de zao mitaona ny olona mandrakariva hoao am' Jesosy izy. Tsy mitaona ny olona hoao amina zavatra na mitaona ny olona hoao amina na ao amina olombelona fa mitaona ny olona hoao amin'Andriamanitra ao am' Jesosy ihany. Mety mahay fahagagana io teneniny io. Tsy ny fahatanterahany fahagagana akory ny mahamarina lay fampianarana. Okazava io tenenin'ny Baiboly io. Tsy ny fahatanterahany faminaniana koa azy, satria mety maminany izy hoe zao no avy, zao niny, tsy zany mihitsy ko ny mahamarina na mampadiso azy. Fa mitaona ny olona ao amin'Andriamanitra ao am' Jesosy ve izy. Sa mitaona ny olona ho varina amin'any zavatra hafa koa. Varina am'ty tany ty, mety mitaona ny olona nge izy amina fampianarana hoe mivavaka fa zao fiainana eto tany ihany ny mpanjininy. Fa tsy mitaona ny olona ao amin'Andriamanitra. Ravako malala, inona ny dikan'io bokin'ny Deutéronome io? Maninona, nahoana no asiana avelan'Andriamanitra hitranga reny? Nahoana no avelan'Andriamanitra isy mpaminany sandoka? Azon'Andriamanitra atao nge mandripaka an'izany rehetra zany. Azon'Andriamanitra atao tsy manisy an'izany fampianarana be dehibe zany. Fa efan'Andriamanitra zany. Fa nahoana no asian'Andriamanitra karazam-pampianarana maro samy hafa ohatran'ireny? De io bokin'ny Deutéronome ihany manazava. Amin'ny andininy fahaefatra manao hoe mizaha toetra nareo Andriamanitra. Ahafantarany hoe miorina sa tsy miorina. Ahoana no ahafantaranao hoe mafy ny trano raha tsy nitsoka ny tafitra? Ahoana no ahafantaranao ho mafy ny trano raha tsy nisy riva, raha mafy ny trano raha tsy efa nisy orana? No zany iny tafitriny na iny rivotriny no ahafantaranao hoe latsapaky zany hazo zany, maniry zany hazo zany, mafy zany trano zany. No zany de zao hoy ny tompo manao hoe fizahan-toetra zany. Raha misy fampianarana, misy mpaminany sandoka, misy zavatra be dehibe mitranga eto ambonin'ny tany am'izao andro ankehitriny zao, ny dikany reny de zao tsy hoe mitaonanao anaraka azy, tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tian'Andriamanitra de zao olona tia azy, tsy hoe tia zavatra. Hoe za manompon'Andriamanitra de tia zavatra. De zao mandeha manaraka reny Andriamanitra hafa reny satria tia azo zavatra. Io Andriamanitra hoe mizaha toetra anareo fotsiny nge ny dikany. Avelako hitranga reny rehetra ino Andriamanitra. Izahako toetra hoe tena tia marina ve ianareo sa tsy tena tia. Afaka malala, raha ohatra ka misy karazam-pampianarana maro isan-karazany. Misy fampianarana, misy mpaminany sandoka, misy ahatra be dehibe hitatsika am'izao andro farany zao de zao avelan'Andriamanitra hitranga reny mba anamarina atsika eo anatren'Andriamanitra. Mba ahafahantsika mijoro vavolombelona hoe maharesy fizahan-toetra isika. Fa mizaha toetra Andriamanitra, zay no heviny. Fa ny faharoa dikan'ity tantara ity rehefa koa malala raha miteny hoe gn'azafeniny izy, vonoy, tsy hoe mitaona antsika mon'olona na akahala olona loatra. Voalohany tsika teo hoe saro-piaro Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao tian'Andriamanitra ho tsapatsika fa ny fitiavana an'Andriamanitra ny lasa alohan'ny fitiavana ny hafa. Zay mahatonga le eo ambony eo manao hoe rahalanao, zanaky ny reninao io, zany hoe mety ho rahalahy ray tapo ray reny, mety ho tsy rahalahy fotsiny, ray reny, na koa zany hoe ola akaiky fo zany fianakaviana na zanaka. Aiza moa misy olona tsy tia zanaka, zanaka lahy, zanaka vavy, na vady, akaiky kely zany. Ane tena le fianaka, le olona tena tokony ho tianao indrindra. Toy izy manao hoe raha vo ireny ny taonanao miala amin'Andriamanitra de zao vonoa izy. Tsy hoe masika le Baiboly. Mantiny ny Baiboly ao an-tsaina zao manao hoe tsy tokony ho atakalinao fitiavana ambony lavitra noho ny fitiavana ray aman-dreny, noho ny fitiavan-janaka, noho ny fitiavan-kavana aza, ny fitiavana an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tianao voalohany indrindra. Zay mahatonga ny hoe jereo tsara ny didy folon'Andriamanitra. Fa misesy tsara. Didy voalohany, didy efatra voalohany, de miresaka
ny fitiavanao an'Andriamanitra. Aza manan'Andriamanitra hafa fa zao ihany, aza manao sarin zavatra voasokotry anao, aza tononona foana ny anaran'io Andriamanitra io, fa ajao Andriamanitra, ajao ny anarany, ho masina aminao ny anarany, ajao ny andro natokanao azy, ny atokana fivavahana, natokanao ianarana, natokanao iderana azy, natokanao anomeza, ajao zany. Aseho aoka ho masina aminao izy. Ary de rehefa vitsy zay fanomponan'Andriamanitra zay de zay vao mipetraka ny ray aman-dreny. Faharoa, lehibe amin'ny fiainan'ny olona ny ray aman-dreny, ajao am'izay ny ray aman-dreninao. Zay vao mandeha ny hoe noho zany ajao ny ainy namanao, ajao ny fananany namanao, ajao ny asa tsiritiny izy, aza rafesiny izy, sy ny sisa rehetra. Zany hoe efa lahatra didy folo mihitsy zay lojika izay. De indraindray mety ampifamadihan'ny olona. Lasa hoe lasa le olombelona mitovy aminy indray, lasa tiany no Andriamanitra. Lasa ny fihavanana amin'iny ny tandrovony noho ny fihavanana amin'Andriamanitra. De ny tompo tamana hoe tsy mahazo manazao ianao, fa izao Andriamanitra ny tianao voalohany indrindra. Saro-piaro Andriamanitra. Zay voalohany, tsy makasitraka makahala ny fanompotsamy, fa ny faharoa de tokony ho tianao voalohany indrindra Andriamanitra. Andriamanitra ny voalohany, tianao indrindra. Andriamanitra tsy miteny anao manao hoe aza tiavina ny rahalahinao. Andriamanitra tsy miteny aza tiavina ny reninao na ny zanakao, mazava ho azy. Baiboly mampianatra an'izany, fa izao Andriamanitra aloha ny voalohany. Afaka malala rehefa mazava tsara aminao fa Andriamanitra de saro-piaro, ary Andriamanitra te voalohany mihitsy izy, ary zay mihitsy izy ny tokony voalohany tiavinao. Saro-piaro amin'ny fitiavantsika azy Andriamanitra. Hitantsika amin'ny andininy fa efatra tapany faharoa. Mizaha toetra anareo Andriamanitra ahalalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitra reo, amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Rehefa nanontaniany Jesosy ndray maka manao hoe inona no amin'ny tinana ny dilo, izy manao hoe tiavan'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. De avy eo tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe ny fitiavana n'Andriamanitra aloha voalohany. Le afaka malala saro-piaro Andriamanitra. Te ho tianao mihoatra noho ny zavatra izay nataony izy. Te ho tianao mihoatra noho ny zavatra nomeny anao izy. Raha vao mifamadika izay de tsy mety amin'Andriamanitra. Raha vao hoe Andriamanitra tianao kanefa le zavatra natolony anao indray ny tianao mihoatra noho izy, ohatra hoe nomeny harena ianao, de lasa le harena indray ny tianao mihoatra noho Andriamanitra, de adininao Andriamanitra fa le harena indray nataonao zava-dehibe, lasa ianao tsy mamonjy fiangonana, indray mandeha isa-taona vao miangona, isaky mivoka dehibe vao hita, mahita tenenina foana hoe tsy afaka, mahita tenenina foana hoe be raharaha, mahita tenenina foana hoe tsy salama, de tsy tian'Andriamanitra zany. Tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Na inona mety ho fahalala-tsaina hitreretinao ka miteninao manao hoe zange be Andriamanitra nge mahita foana ny tokantrano any, zange afaka mivavaka foana naiza misy fa nga Andriamanitra azonao fitahana. Ahoana no tsy afantaran'Andriamanitra ny eo am-ponao? Ianao ve de samy lazo anatrehan'Andriamanitra fa ao anatin'ny tranonao io de nahavita fitoam-pivavahana tahak'izay niomboninao tany am-piangonana ohatra. Ianao ve de sa mahitsy anatrehan'Andriamanitra manao hoe za dia mpitsangatsanganana eto ampanaovana an'ity brochety ity de tena nahatsiaro mihitsy nitovy tany am-piangonana. Tsy, Andriamanitra tsy azonao fitahana mihitsy. Fantatr'Andriamanitra matoa nasian'Andriamanitra ny toeram-pivavahana, matoa nasian'Andriamanitra ny fiombonam-bavaka, de ilaina. Andriamanitra tsy azonao fitahana mihitsy. Noho zany na dia tsy fombantsika protestanta azany hoe mampitahotra amin'ny toritenina amin'ny filazantsara, zay raha teo ny filazantsara fa fitiavan'Andriamanitra, de tokony ho fantatrao koa fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Andriamanitra tsy azo sangisangina, fa zay afafon'ny olona no tsinjana. Fa tokony hitandrina ianao, tokony hitandrina sika. Tsy afaka mamita tena, tsy afaka mampandainga an'Andriamanitra manao hoe kianao Andriamanitra eny am'izao tontolo zao, zange hitanao foana naiza misy aka, inona moa ny ilako fiangonana, inona moa ny ilana fiaraha-mivavaka, de inona ny antony anaovan'Andriamanitra no fiangonana io, de inona ny antony hoe tao anatin'ny fitoam-pivavahana mihezinezina ny apôstôly nandrotsahana ny fanamasina, tao anatina fiaraha-mivavaka nandrotsahana ny fanamasina, fa sy hoe teny atapo-tanety, sy hoe teny ampanetsahana na teny ampanaovana
de ny ampanjairana tsy teningena androsan'andriamanitra ny fanamasina fa tao anatin'ilay fiombona mbavaka misy dikany zany no zany de tsy mahazo manamartena mihitsy tsika ka iteo natreandriamanitra amin'ny ka ny asako aloha ny tiako tsy ry avako malala men'andriamanitra asa ianao fa tsy azonao atao mihitsy manao hoe ny asako ny tiako no andriamanitra de soron'andriamanitra zany lay andro engany tsy manao zany no andriamanitra fa tianao izy fa izao tokony eritreritra fotsiny ianao hoe andro zay zavatra ny men'andriamanitra anao de tsy tokony ho tianao mihoatra no andriamanitra tsy tokony ho atakalinao an'andriamanitra de tsy afaka namaty tena reo mitemina hoe fa ngamo raha tsy miangona de tsy tian'andriamanitra tsy azo atao an'izany andriamanitra fantany ny ao am-ponao ao fa ny faharoa de zao tsy voatery tsy hoe zay ny men'andriamanitra anao ihany fa mety ny menanao koa nge ny fianakaviany mety ny menanao koa nge ny ankonany zany rehetrany de afa amin'andriamanitra ina ny dikany hoe tokantrano kristianina tokantrano ny men'andriamanitra anao zay ny dikany eo amin'ny altary ny men'andriamanitra tokantrano ianao ina ny dikany hoe fanoloran-jaza ny men'andriamanitra zanaka ianao fa izao ndray dia ilasa ilay ankonanao ndray zany lasa ataonao lehibe no andriamanitra tena tsika rakizy de tsy miangony tsika tsy manao adidika isaky ny weekend tsika de zao makany ambanivohitra fa tsy miangona makany ambanivohitra mandeha milomano mba mahamafy an'le fifankatiavany ankona sy ny fianakaviana iny zany ankona sy fianakaviana tsy misy andriamanitra zany eo ampovoany zany ankona kristianina zany andriamanitra ny eo ampovoany de miangona zany tsy voatery akory zany andriamanitra manengana iangona latsiny marapatonga ny lahady fa misy fotoana kosa iarahana ro miangona aza tiavina mihoatra ataovy eo alohany mihoatra an'andriamanitra ny zavatra zay nomena andriamanitra anao lasa sampy izy am'izay fotoana zay lasa sampy lay zavatra tianao mihoatra no andriamanitra na asy io na voly io na olona io na toerana io na ideolojia io na ifahaizana io na boky io na gazety io na tele io raha voareny zavatra rehetra reny nataonao lasa alohan'andriamanitra de lasa sampy izy afaka malala boky ny teoteonao mihitsy hoe te manazava amitsika fa andriamanitra sary piaro andriamanitra tianao izy de mame anao zay rehetra ilainao sy mahasambatra anao tianao izy de azonao angatahana zay rehetra ilainao sy mahasambatra anao fa zao tiavo alohan'ny zavatra rehetra andriamanitra de omeny anao koa zay zavatra mahasoanao meteza mahazaka zay zavatra omen'andriamanitra raha zakanao zavatra omen'andriamanitra anao sahaza anao de zao omeny be dehibe anao fa raha ohatra ka tsy mahay mitantana an'izay ianao vao kely ary ny meny anao de efa tsy vitanao sahady de efa atakalinao an'andriamanitra de tsy sahazanao zany lay izy fa rehefa sahazanao de tsy atakalinao an'andriamanitra na inona de meteza azaka ny fitahina omen'andriamanitra fa tsy mivadika rehefa aveo ka lay fitahina indray ny tiavina no andriamanitra ivavaksika tompo am'sorareo zahay no ny amin'ny fitiavanao anay fa andriamanitra sary piaro ianao sarotiny amin'ny fahamasinanao tsy zakanao ny ampirafesina amin'ny andriamanikafa tsy zakanao koa ny ampandeferina amin'ny fitiavana sotra tompo fa efa nahariarinao tao amin' Jesosy ny fitiavanao anay ka na de niataka taminao ary zay de nandefitra ianao ka mamerina na iaina ny fitiavananao andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra tompo atao fitianao mihoatra ny zavatra rehetra zay ianao manome zay rehetra mety ilainay sy mahasambatra anay fa aza velanao anakalo ny fitiavana ianao amin'ny asan'ny tananao zay amindreo fotompony tanindrazanay zay mbola anjakan'ny fanompojampy amin'ny faritra maro amindreo fo ny malagasy maro zay manadinonao manadino ny fitahinao ka manakalo anao amin'ny zavatra zao tontolo zao izay kristianina izay zanakao izay mpanomponao de ataovy mahay matahiry ny fitiavana anao andriamanitra ataovy mahay matahiry ny fanomponanao fa andriamanitra sarotiny amin'ny fahamarinanao sy ny fitiavanao ianao de mivavaka ho an'ny tokantrano kristianina rehetra anjakao amin'ny fiadananao ary ho tokantrano mahay manompo anao amin'ny fahendrena amin'ny fahatokina amin'ny fifaliana de anapaka amin'izay amin'ny kristianina rehetra miaino zao mofonaina izao ny fitiavanao sy ny fifalianao Jesosy amen